Anisan'ny fandraisana makotrokotroka indrindra ny nataon'ny vahoaka ny Mahazoma distrikany Maivatanana ny ben'ny tanàna vaovao lany tamin'ny anarana mouvement gaskiara. Ny filohany ity antoko ity moa dia mamerina ny fiarabana ho an'ny Madame le Maire Flera Nourdina sy ireo ben'ny tanàna lany rehetra tamin'ny anaran'ny mouvement gaskiara manerana ny nosy. Araka izao sary hitantsika izao moa dia ny sary tamin'izany fandraisana makotrokotroka indrindra izany izay nataon'ny vahoaka ny Mahazoma distrikany Maivatanana. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohan'ny hidirantsika aloha amin'ny firazanany zava-misy dia abonné vetivety ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo, indrindra apetraho ihany koa ny commentaire. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohan'ny hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Nisy taxi brosy iray izay nirehitra. Taxi brosy iray avy any Farafangana hihazo any Fianarantsoa no nirehitra ny andro omaly. Raha ny filazany ireo mpandeha dia efa nisaofy ilay fiara ka rehefa niaka-piakarana dia nivoaka setroka ary niafara tamin'ny firehetana. Marina moa fa tsy nisy ny ainana fohy saingy may avokoa ny entany ireo mpandeha sy ilay fiara. Izany moa ny zavatra nitranga ny andro ny omaly ny mikasika taxi brosy iray avy any Farafangana izay hihazo any Fianarantsoa ny rehitra. Na dia eo aza ny fahamaizany entany ireo mpandeha fa isaorana zanahary sy ny razana fa tsy nisy ny ainana fohy. Ka arabaina re tompoko tsy maty fo amanaina. Ny kozikozy mikasika ny fiara iray izay tratran'ny firehetana moa isika teo dia andeha ary sika esaka indray ny mikasika emonaty. Voarara ny fivarotana sy ny fanaovana fanamina miaramila tsy nahazahoana alalana. Sazy iray volana hatramin'ny 5 taona, silamandy 3 hetsy ariary hatramin'ny 7 tapitrisa ariary no mety ho azony ireo sivila manao fanamina miaramila izay tsy nahazo alalana sy mandika ny andininy fa 7 ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana raha ny nambarany emonaty. Mazava ho azy moa fa dia voarara araka izany ny fivarotana sy ny fanaovana fanamina miaramila izay tsy nahazahoana alalana. Hisy ny fanentanana ato anatin'ny 5 andro ary hiditra amin'ny fandraisana fepetra izy ireo amin'ny 15 febroary ho avy izao ho an'ireo izay mandika izany raha ny fanazavany izy ireo hatrany. Mazava be moa izany ary zahay moa dia miezaka mizara ireo rehetra mandalo fa dia voarara ny fivarotana sy ny fanaovana fanamina miaramila izay tsy nahazahoana alalana. Rehefa voalazantsika moa iny zavatra izay nambarany emonaty iny dia andeha ary sika hiresaka kely indray ny mikasika ny komina urbaine d'Antananarivo. Hamafisina ny ekipa ny boriborintany laharam-pahamehana ny fahadiovan'ny tanàna. Araka izany moa dia noraisy ny ben'ny tanàna ary lala Ramanantsoa tao amin'ny trano tokon'olona Analakely ireo mpanadio, mpanentana ara-panatanjahantena ary mpanao zaridaina ny alatsinainy lasa teo 10 febroary 2024. Nahazo toromarika sy fampaherizana amin'ny asa izay miandry azy izy ireo. Araka izay no lazaintsika teo moa dia hamafisina ny ekipa ny boriborintany satria laharam-pahamehana ny fahadiovan'ny tanàna. Ho aparitaka 20 isaky ny boriborintany enina ihany koa izy ireo ka hanatevin-daharana sy hanamafy ireo ekipa efa misy. Fa ity anankiray ity kosa dia vaovao avy any ivelany, vaovao avy any Côte d'Ivoire. Raha vantany vao nahita ity vaovao ity moa ireo vahoaka malagasy sasany izay mpanara-baovao dia vakivava avy hatrany ka nisy nilaza ny hoe izany ka tena fitiavan-tanindrazana. Hirarina ka hirarina tokoa mba ho hisy tahaka izany ety aminay hoy ireo olona sasany naneho ny hevitra manoloana ity zava-misy any Côte d'Ivoire ity. Ity zava-misy any Côte d'Ivoire
ity moa dia nanariny zom-pirenena frantsay ny ity janona tiama mba ahafahany mirotsaka kandida ho filohampirenena. Ny lalam-panorenana ao Côte d'Ivoire dia manamafy fa ny kandida rehetra amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia tsy maintsy ivoriana irery ihany ary tsy manana passeport vahiny. Manoloana izany lalam-panorenana izany moa dia nanapa-kevitra ny hanary zom-pirenena frantsay arak'izany ity janona ilay filohany antoko demokratika ny Côte d'Ivoire panohitra moa ity andriamatoa ity raha ny nambaran'ny andro zoma lasa teo noho ny fandraisany anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena ao antoerana. Ny fifidianana filoham-pirenena any Côte d'Ivoire moa dia amin'ny oktobra 2024 izany ka ny olona manara-dalàna ezao amin'izany nay ety Madagasikara hoy ireo olona sasany izay mpanaraka mafy ny vaovao misy raha nahita an'ity zavatra misy any Côte d'Ivoire ity. Iriko ka tena iriko isasany mba ho isy ety aminay izany nefa indrisy tsy zany ny zava-misy ety aminay fa mifanohitra amin'izany. Rehefa avy niresaka indray mikasika an'iny kandidan'ny filoham-pirenena ny Côte d'Ivoire iny moa isika dia ndeha arisika ilaza indray ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara any amin'iny boriboritany fahatelo Antananarivo renivohitra iny. Tsy iza moa izany solombavam-bahoaka izany fa andriamatoa Gasikara Fensoa Brampokotany efatra tao amin'ny boriboritany fahatelo no notolorana fampitaovana dia ny ankoron-drano Antsinanana, Andravoangy Andrefana ary Andravoangy tsena sy Soavinandrina. Be dia be izay tsy hary ho voatanisa moa ny fampitaovana toy ny mobilier de bureau, toy ny table de bureau sy ny chaise de bureau, fauteuil bas d'attente sy ny sisa izay tsy voatanisa no nomena ireo fokontany efatra ireo satria dia hiaraha mahalala fa tsy zarizary ny fampitaovana ireo fokontany ao Antananarivo raha araka ny fanambarany ity solombavam-bahoaka ity. Anisany no hamarininy sy no namafisiny ity solombavam-bahoaka ao amin'ny boriboritany fahatelo ity moa dia ny hoe ny fampiasana ny ziady 420 amin'ny mahasolombavam-bahoaka eto amin'ny boriboritany fahatelo moa no namatsiana ireo fokontany mba hanatsarana ny fandraisana ireo vahoaka eny ifotony izay miankin-doha amin'ny lafiny maro amin'ny fokontany. Izany moa ny fanambarana izay nataony ity solombavam-bahoaka ity tsy iza moa izany fa andriamatoa Gasikara Fensoa. Ny hamarana antsika ity video anankiray ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy dia any amin'iny Ramena Diego iny feno trondro maty ao Ramena Diego. Maloto mamoaka fofona ny plazy ao Ramena Diego Soraizy mitsingevana ary feno trondro maty eny amin'ny tora-pasika. Mbola tsy fantatra mazava ny antony mahatonga izao zava-misy ao antoerana izao ary hanerana ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny hijery ny zava-misy any amin'izany Ramena Diego izany. Izany moa ny zavatra hita sy ny vaovao nivoaka ny tao anatin'ny tambajotra ny mikasika ny Ramena Diego sy ny zava-misy any antoerana. Rehefa voalazantsika ihany koa moa ny mikasika an'izay ry tompoko vavy sy tompoko lahy tsy maintsy hametra veloma izahay satria zay no namarana ny video antsika. Nohon' izany dia veloma ry tompoko lahy, veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy ka be hoe tsao tsao amin'ny manaraka indray eo.